azy ry any ambony, midy azy ry anjeliny rehetra, midy azy ry miaramilany rehetra, midy azy ry masoandro mambolana, midy azy ry kitana mazava rehetra, midy azy ry lanitry ny lanitra ary anareo rano ambony lanitra. Aoka idera ny anaran'i Jehova ireo, fa izy ny nandidy dia ary ireo. Nampitoetra ireo mandrak'izay torizy, nomendalany ireo ka tsy mba mihoatra. Miderany Jehova ity tany, ianareo drako na sy ireo lalina rehetra. Amen. Ny raha fahavalambin'ny folo firana protestanta, ny feo nay rehetra zao dia entinay mideranao ry andrianana arinay na ambany aza izay. Ny feonay rehetra dia entinay miderana, ry andrianana rinay nambany aza izay, dia diana ry andrianana rinay nambany aza izay. Faharoa, ny andronay rehetra dia entinay manoana, ry tompo sy mpanjakanay satria iza dia fantatra. Fatiana ry tompo sy mpanjakanay satria iza dia fantatra. Voninahitra neny ho asandatra eo anao, ary Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino dera sy makalaza anao zay, manome voninahitra anao zay, satria toerana masina ity toerana ity, vavahadin'ny lanitra izao toerana izao. Ka eto nanomezana voninahitra anao, eto nisaorana sy ankalazana ianao. Misaotra anao zay no ny amin'ny tombonandro pahavelomana manokana dia manokana, menao anay tsiraray avy, velona ny atrapa-aminjeny zay, narovanao tamin'ny fahavalo sy ny loza maro samihafa, ary na dia atao anatin'ny alina mangina izay diavina iny aza, zay sarotsaro-pahafatesana, raha vao nihiratra ny masoandro dia nofoazonao indray zay, ary no avozony tamin'izany no famindramponao, ka tanteraka voalazany soratra masina aminay hoe vaovao isambarena ny famindrampon'i Jehova, dia izany tsy nalanindritra anay. Koa izany dia tonga hiderana eto zay, tonga hanome voninahitra anao eto zay, fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, fa ianao no niandohanay ary ianao mbola hiafaranay. Lolohavinay tampolo satria Andriamanitra be voninahitra, tsara sady mpanao ny tsara. Sotra Jesosy, sotra anao zay, deranao zay, makalaza mba me voninahitra anao zay, fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay, ary mbola mivavaka ho anay isan'andro eo an-tananakavanan'Andriamanitra ray. Fa isak'izay manoto zay, fa olombelona no famandra ihany, mandeha tany mety ho solafaka, lololanitra mety lena hoy ny fiterinay malagasy, fa rehefa ianao no manangana ny tananao indray, mifona ho an'ny mpanomponao, mifona ho anay tsiraray avy, mandefitra indray zao Andriamanitra zao. Zany mahatonga anay mideranao eto, manome voninahitra anao eto, tsy mahay ny fomba ny an-danitra nefa izay Jesosy, fa eto mba havady eto zay, manakambana ny feo anay izay rehetra, mba ho santatry izay ataonay rehefa tonga an'izay indray andro any, mba raiso zany sy tompo, fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, hienitra ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Mazoterana ianareo.
Andreny sitrapon'Andriamanitra isika riavana ka dia ataontsika aloha ny raha 720 sy 200 eny andony maraina latsaka ao an-tsary ka mamelona ny aina zay maniry ranobe. Ny adiny voalohany ihany. Eny andony maraina latsaka ao an-tsary ka mamelona ny maina zay maniry ranobe. Ravoravo eny tany fa eny andro maina efa lany ka mitratra ny fatrany manaroka ny azobe. Ny Exodosy toko 20. Raha vao miresaka Exodosy dia mbiatsaina foana ny hoe didy folo zany. Exodosy toko 20 ny andininy 17 zay didy farany amin'ny didy folo. Ny anaran'i Jesosy sika rehetra ny aramaky sady efa itsika tsy enjery raha teo zany. Aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lany na ny ankizy vaviny na ny ombiny na ny birikiny na izay rehetra mety ho an'ny namanao akory aza. Amen. Ny sitrapon'Andriamanitra moa dia fandrarana foana, aza sy ny hoe tsia. Raha izany sitrapon'Andriamanitra ny hoe aza mitsiriritra zany ny olona mitsiriritra mantsy dia mora fantatra foana, fantatra amin'ny fihetsiny, fantatra amin'ny fijeriny, fantatra fomba mampanaony. Tsy mahazo aina mihitsy ny olona rehefa mitsiriritra zay satria miasa ny saina, mampiasa saina zany fitsiriritana io satria tsy maintsy eritreritra le mpitsiriritra manao hoe raha mbo izaho. Ary zany no mahatonga ny soratra masina satria malady tonga ny fitsiritana, vetivety kely dia tonga ny fitsiritana. Tsisy olona te-hiteny mihitsy hoe te hitsiritra zany. Misy olona afaka hiteny an'izany hoe te hitsiritra fa eo masomaso eo eo anaty anao eo ny tonga fitsiritana. Zany hoe zavatra tonga tampoka zany, vetivety dia tonga zany. Zany no mahatonga ny hoe tsy mahazo aina, tsy mahatombona mihitsy. Rehefa ny olona zany miodiody tsy mahatombona, misy zavatra mampiasa saina azy eo, ary isan'izany ny fitsiritana. Andeha sakafo tay amin'ny fisakafoana zay ny mandeha, nety le olona avy any ny laoka atao anatin'ny plat, dia jereko le namako tsy mapetraka, manarangarana n'ilay fitondrana n'ilay plat hoentin'ilay mpitantana. Fa inona ho any mahatonga anao tsy tafapetraka ohatran'izany? Dia hozy izy hoe aza hitako rangaho sika alain'ny olona io aranan'io. Ianao ve ho amevitra fa ho tonga ty aminao io aranan'io, mbola folo ny andalovana io sakafo io vao tonga ty aminao. Kanjo rehefa teo amin'ny fahadimy teo nalain'le olona tokoa le aranan'le sakafo, kepoka teo le namany. Io fitsiritana io mahatonga zavatra mahakepoka tahaka an'izany. Ka aza mitsiriritra hoy soratra masina. Rehefa tonga ny sakafo, io sakafo, inana anao sa tsy inana, tsy eo le zavatra nitsiritinao, tsy maintsy ninana ihany. Ay ty fitsiritana ty zany tena zavatra goavana be izy ty, ary mahafatampoka mihitsy aza. Ka tandremo ny soratra masina, na ny tranony namanao aza, na ny vadiny namanao aza, ary le namanao ihany ny mampitsiritra anao, na ny ankizy lany na ny ankizy vavy, na zay mety ho fananany.
fa raha mitsiritranyzany ianao a de tsy tafatoetra mihitsy am'izay tokony omen'andriamanitra anao. De tsika isaintsaina ny am'izany sitrapon'andriamanitra zany amin'ny iratelam-bivalopolo sy telonjato valambodimapolo sy telonjato azafady herina makomahatra indro Jesosy tompo dia lay mpamonjy fenohatra no mitady ny mani olombery anao ka tsy mba foiny na de nitsiritra aza na diso aza re mbola tsony mba hanampifalimby am'izay anjaro omen'andriamanitra anao a ataovy mahafaly anao zany fa aza mitsiritra ny an'ny hafa. Ty ny voalohany ihany ataotsika. Erina makomahatra indro Jesosy tompo ty lay mpamonjy fenohatra no mitady ny mani olombery tsy mba foiny kanady Azare mbola diny sy atsony anampifalia be mbola diny sy atsony anampifalia be. Sakana ivavaky sika sakana fony ao anatreh'Andriamanitra satria tsy mionona am'izay anjaro omen'Andriamanitra tsikisika fa kosa mitsiritra ny an'ny hafa na ny famezam-pahasoavan'ny hafa vavaky sika rehetra. Sotra Jesosy am'izany ny sitrapona nomenao anay zany fa matetika tokoa Jesosy tsy mba mijery zay anjara tandrifo omenao anay zay fa mijery ny an'ny hafa de nahatonga fitsiritana ty anatinay zany ary te tombo sy te hihoatra noho ny afo zay ka de nreto zay Jesosy mifony eto anatrehanao fa ao anatin'izany fitsiritan'izany ane tsy mahazo aina mihitsy zay tsy mahita toro mihitsy aza miova na ny fijerinay na ny fiteninay na ny toetranay satria variana mitsiritra ny afo zay tsy mba mivavaka ho an'ny tenanay zay mba omenao mihoatra noho ny hafa raha izany ny sitraponao mba hangataka mihoatra noho ny hafa raha izany ny tianay fa zay tsy mangataka fa zay mahazo indray ny tsiritinay Jesosy ka mifony eto anatrehanao zay efa laza ianao hoe mitady hava dia ahita ianareo fa zay tsy mitady fa zay hitanay ny tsiritinay mangatady omena ianareo zay tsy mangataka fa zay mahazo ny tsiritinay mandondona dia voana ianareo zay tsy mandondona fa zay voana varavarana reny ny tsiritinay ka de mifona mamindraha fo aminay mamelany elokay fa mpanotana zay Jesosy tsy fitsiritana ihany na fijangajangana na filan-dratsy rehetra malaky mahazo anay reny izy moa ny miomana mo am'izany fitsiritana zany Jesosy tsy solandialany an-trano ka hanana fandaharam-potoana am'izany fa eny an-dalana eny anaty fiarakodia eny am-piangonana eny am-pivoriana eny mitsiro azy zany fitsiritana ty anatinay zany nitondranay ny tenany eto anatrehanao diovy mandrakarivo zay ary koseho miboky ny fiainanay zay rehetra maritra fahotanay fa maty hamonjy ny mpanota rehetra ianao ary velona ndraika tsangana ndraika velona ary dia mbola mivavaka ho anay sy mifona ho anay eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ray zany le lazanao mihitsy Andriamanitra hoe avy ary fandahatra isika fa na de mena tahaka ny jaka aza ny eloka resy ny fahotanareo ho diovy tahaka ny oram-panala zany maha-Andriamanitra anao na de mangatrakatraka tahaka ny sily aza ho ataoko tahaka ny volon'ondry fotsy zany maha-Andriamanitra anao fa aminay olombelona matsy tsy mba zany fa rehefa nanao ratsy taminay de manao ratsy koa zay nify solonify aza maso solomaso ary mahavita mihitsy aza indraindray hoe aina solony aina ka de
ndreto zay Jesosy manolotra ny tenana indray ao anatrehanao ho an'izay mibebaka marina tokoa fa nandalo tamin'izany fitsiritana zany na dia nyteny an-dalana akety amin'izao tempolin'Andriamanitra zao aza rehefa nibebaka sy ny fona teo anatrehanao mba ataovy tahaka ny Davida mpanao salama mba nitsiritrako nge Davida mpanao salama fa rehefa afaka tamin'izany izy nanaiky ny fibebahana nataony ianao tsy tamin'ny Davida ihany fa na aminay koa aza androany rehefa tena nibebaka teo anatrehanao dia ndretiko izay mba miaraka mifaly amin'ny tononkirany Davida mpanao salama voavela elo ka manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony atompontsika zay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijalana napaka ny Ponto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any miavy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho konana masina manerana zao tontolo zao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny hera fito amby telopolo sy dimanjato ny andiny voalohany any nataontsika indre ny amarony soa zay nomenao ahy ray koa. Ni amaru nisu no menara uai ia juena futana nie luku fununa voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Io tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miara-petraka ny fiangonana rehetra. Dia mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra an'izao andro lahady andro ny tompo izao. Miaraba ihany koa an'ireto mpanompon'Andriamanitra miisa 20 mianadaminanaka ireto mahatratra ny tsingeritaonany androany. Miaraba anareo ary tononona amin'ny mpanajana ny anaranareo Andriamatoa sy Ramatoa isany. Pasteur fanantenana ny vady faraka amby 20 taona ny fanambadiana. Pasteur fanantenana mivady faraka amby 20 taona na mpiandry. Ratsimbazafi Joseph Alain sy Tsilavina Lydie ary Nansia. Rakotondrabenja Volonomboangy. Andriamala Arena Naomia. Razafi Manatsoa Yavotina Irisa. Rambelo Christophe Lalaina. Rambelo Tsiaro Beandro. Raharo Vololonandriana Oly Lalaina. Ramanandraibe Raharina Valna Antsa Fiderana Sarbidy. Rakoto Arizona Joansin sy Rahaza Minoro Minso.
Razafitsalama Fanasina, Rasolofo Ansamanana Mikael Mano, Feno Arzo Cristiano, Edmond sy Lala Arvony 7 taona ny mariazy, Rajofera Andria Miaro Sorija, Andria Malala Philippe Valentin sy Ravololona Rivo Noeline Clarisse 7 taona ny soratra, raha Arson ny aina Itokina ary Randria Miarana Honoré Andriansoa 50 taona. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy natratran'izany tsingeritaona maro samihafa izany. Ny fiangonana dia manome mandrakariva ny cadeau, ka cadeau tena tsara ary izy atao fahazarana ny mandray an'izany cadeau zany fa hoento indray amakivakinao ny taona ho avy. Ny cadeau atotry fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:20 ka ny andininy 5:10. Isaia 7:20 ka ny andininy 5:10. Andao raha antsika rehetrarehetra mamaky fiangonana ho atolotritsika ho andreo olona manana tsingeritaona maro samihafa ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mety manadino ny zanany nova ny vehivavy ka tsy amendra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anao. Amen. Ndao tsika hiara hitsangana hivavaka ho an'izy ireo. Voninahitra ny ho anao reriany, ry Andriamanitra ray, zanaka fanamasina. Ianao ilay tomponay, mpanjakanay, Andriamanitray, ary manome tombon'androm-pahavelomana ho anay. Araka ny teninao mandrakariva hoe ny famindramponao ny mbola tsy nahalany ritranay ka nahatratraranay izao maraina vaovao zao. Betsaka ny naniry hatratra ny andro androany fa maro koa ny tsy nahatratra. Ary dia misaotra ianao manoka ny reto mpanomponao reto, manolotra ny anarany na tsy nahasoratra ary tonga eto amin'ny tempolinao masina androany. Misaotra anao manolotra fehezam-boninkazo any angona ny tempolinao masina. Misaotra Jesosy hitanao daholo ny amin'izy ireo tsirairay avy. Fantatrao ny hafaliana ny anatin'ny fony na ny zaza madinika izany. Misaotra anao mbola namenao tombonandro, fa betsaka ny voatonga tetỳ tany dia efa nalainao sahady. Dia rizony ny zaza ireny ataovy manana toetra tsara ny ray aman-dreny ho tahafony, ary mba tenao voataiza tokoa ho araka ny sitraponao sy ho araka ny teninao, ka ho zarina amin'ny lalana tokony alehana izy, ka na dia efa antitra ary izy tsy hiala amin'izany. Jereo ny tanora rehetra Jesosy manana ny tsingeritaona, tehirizy fa maro ny fakapanahy, maro ny rehaka izao fiainana izao, be ny filana maro samihafa. Andavona ny tanora rehetra, ataovy tsapany mandrakariva, fa namenao fahafahana andeha amin'ny lalana tiany ale izy, kanefa napazy izay rovinao fa mbola ho tsaraina amin'ny fotoana anankiray. Dia rakofy ny ranao mba ianao mandrakariva ny aro azy, satria tsy maharo tena. Jereo nefa nahazo azo taona Jesosy, na marinonao mandrakariva ny teninao na dia mandra-pahantitra ary tsy miovana izahay mandra-pahafotsy ny volonareo za mbola nitrotro ka dia matoko izahay, fa reo rehetra ireo mbola ho tantaninao, ho vombinao, ho trotronao mandrakariva sy ety atany ihany, fa rehefa ratrizay miala ety dia noho ny tantana azy apititra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Reo ny tokantrano Jesosy matsiaro an'izany, mangataka aminao izay fiangonana, tehirizy ireo. Betsaka ny olana ao anatin'ny tokantrano, betsaka ny ady ao, na ny tsy fahampiana raha ny mampiady, ny filana rehetrarehetra, ny fijangajangany, ny asan'ny devoly sy ny satana maro samihafa. Mangataka aminao izay arovo ny tokantrano ny mpanomponao rehetra,
tehirizo Jesosy a tehirizo a mba ho tanteraka le nivoady a izay nivoadiana teo anatrihanao dia apetraka eo aminao rehetra manana tsingeritaona androany a ianao no omba ianao ny tantana ary ho amarinanao mandrakariva fa tsy ho adininao mandrakizay a izy ireo ary jereo amin'ny masom-pitiavanao ka tanterao ny teninao fa ho jereny masoko ianao a mba hanasoavako anao misaotra Jesosy a midera ny ajany voninahitra kosa atolotra ianao efa nao hatramin'ny taloha mbola ho anao mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ny 10 minitra ny sekolelahady tsika dia mangataka ny mpianatra sekolelahady ny mpampianatra sekolelahady ary ny dekona pia mba hitsangana azafady. Ataontsika ny hira efatra amby 20 sy fitonjato Jesosy be fity. Jesosy misaotra anao izay fa mbola nomenao izao 10 minitra izao ahafahana mandray andronom-panafy aminao indray dia manatria renao izao 10 minitra izao. Saotra Jesosy amen. Iaraka hipetraka tsika. Tantara kely avy etrandraka izy noentina hanorenana izao 10 minitra izao handraisana fampianarana fohy avy amin'ny Jesosy. Misy tovovavy anankiray raka izy ny anarany atao hoe Valisoa. Dia Valisoa mianatra izy. Dia rehefa andrava nianatra izy tamin'ity indray andro ity dia efa ho avy raka izy ny orana dia tao ampianarana izy ny aloka. Dia rehefa tamin'ny 9 hariva teo amin'izay raka izy nitrahatra ny orana dia hariva be dia izy raka izy mazoto mamaky ten'Andriamanitra foana Valisoa. Dia ny tena raikitra tao am-pony Valisoa dia ilay ten'Andriamanitra tao amin'ny salamo hoe Jehovah ny mpiandry ay tsy hanan-java-mahory mampandry ay amin'ny amaintso izy mitondra eo amin'ny rano fialan'ny sasatra izy mamelombelona amin'ny fanaiko izy ary mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Enina dia mamaky ny aloko ny fahafatesana azy dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tenao ireo no mahafatahotra. Dia tsy afaka atao an-tsainy Valisoa mihitsy raka izy izany teny izany dia rehefa andeha hody amin'izay izy dia efa maizimaizina satria raka izy rehefa ririnina dia maizina mora maizina kely ny andro dia tsy nanatahotra mihitsy Valisoa fa nandohalika izy mivavaka dia nandohalika izy dia mivavaka teo izy nametraka tamin'i Jesosy hoe andeha hody izy izany dia mivavaka izy. Dia rehefa avy mivavaka amin'izay Valisoa raka izy dia nitsangana izy dia lasa izy nandeha nody. Dia eo amin'ny tanàna misy an'zareo malaza hoe misy jiolahy eo amin'ny tanàna misy an'zareo. Dia izy nefa tao anatin'izany tena tsy nanana tahotra mihitsy izy. Dia rehefa nandroso izy dia nahita jiolahy izy mirongo fiadiana ilay jiolahy. Dia ilay jiolahy nefa vao nahita ny Valisoa raka izy satria Valisoa efa mivavaka dia feno anjely be da be mihitsy manaraka ny Valisoa.
dia rehefa avy eo amin'izay raiky tahotra be ilay jiolahy dia valisoa mahita hoe mitondra fehdiana be mihitsy ny reto jiolahy reto fa izy tsy nanatahotra fa nizotra izy dia nandeha tonga somatsara tany an-trano rakizy valisoa dia mivavaka izy nandohalika dia ozy izy hoe Jesosy misaotra betsaka anao fa reny jiolahy reny ara tsy nasankitika anao izy izy nefa nitondra antsy be izy mitondra basy izy tsy nasankitika anao dia ray mivalisoa raka izy mivavaka nataony dia efa malaza ratsy ny tanàna misy an'zareo hoe misy jiolahy dia nanontany ny dadany amin'izay valisoa aviany ianao hoe fa inona zany vavaka nataonao eo teo zany za dada ozy izy nahita jiolahy dia mirongo fiadiana sy basy izy fa tsy nasankitika anazy zareo satria za efa nametraka ny lalana teo amin'ny Jesosy izy dia tsy sankitika anazy zareo dia rehefa avy eo amin'izay raka izy ny antso mpitandro ny filaminana ny dadany miveriny zareo mbola tratrany teo ilay jiolahy dia raiky tahotra ilay jiolahy dia nanontaniana hoe fa maninonareo ny tsy sankitika an'ity zazy ity mihitsy dia ozy izy ilay jiolahy hoe nisy olona ny akanjo fotsy be ozy izy nanaraka an'io zazakely io be da be mihitsy dia eo aloha izy misy rangahy manao akanjo fotsy be dia mamirapiratra be mihitsy ozy izy nataony dia tratra teo ry havana ilay jiolahy dia resy lahatra izy dia hoe fa inona mampatonga ny zanakinareo misy an'izany dia hoe ny zanakay mivavaka mametraka eo am-pelantanan'i Jesosy foana amin'izay lalana rehetrarehetra ataony inona raka izy ny lesona azontsika tsy hoana ao anatin'izany rehefa misy zavatra ataontsika dia mila mangataka amin'i Jesosy foana mila mivavaka indrindra fa tsika ankizy rehefa ao an-tokantrano ao dia mila tsika mantsy mangataka gote foana ao an-trano ao dia na mangataka gote ary tsika dia mila miteny amin'i Jesosy aloha hoe Jesosy angataka gote any amin'eny fa andaontsika sy anao hiaraka satria indraindray neny tsy manam-bola dia ohatra hoe ratsiratsy ambina koa neny dia hoe neny za mba hividan'ny biscuit ndany mandeha any tsisy vola ty mety izay nataony neny antsika dia malahelo tsika fa apetraka amin'i Jesosy na dia angataka zavatra any amin'ny ray aman-dreny ara hoe Jesosy andao hiaraka sika angata-bola any amin'eny dia vanginy Jesosy mifoneny dia raha tsy misy ary any aminy dia mahay miteny malefaka izy dia tsy mararo ny fotsika raka izy dia ndaony hoe jerentsika ny teny meny Jesosy atsika amin'izany jerentsika ny Jeremia toko telo amby telopolo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samina itsika antsoya dia valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe izay saripatarina izay tsy fantatrao amen dia mila miantso an'i Jesosy foana tsika raka izy inona ataontsika voninahitra amin'izany ho an'i Jesosy irery any amen. Sotra ny tompontsika no miandro androany dia fantatsika ny andro androany dia fanokanana ny Fort Dauphin any ray aman-drenitsika pasteur dadarandrena Atoandro miaraka amin'ny solitenany Bravobe sy ireo mpiaradia aminy hitrotra ambavaka n'izy ireo tsika mba ho vita somatsara aza ny asa tanterahan'ireo mpanompony zany ary ho voatokana somatsara ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Hitrotra ambavaka ihany koa tsika ho an'ny zanaky ny fiangonana izay mbola any anatin'ny tafika masina mbola misy ny sampana any anatin'ny tafika masina ary miarahaba n'ireo sampana izay efa tonga somatsara ankehitriny. Araka ny fantatsika tamin'ny herinandroany dia nampafantatra atsika i pasteur dadarandrena Atoandro Jean Joseph fa mandritry ny fotoana ho elaela aloha dia miova ny fandrindrana ny fanotompovavahana ato amintsika zany hoe misy ny fitaritana dia ny sitrapon'Andriamanitra foy tonga dia fibebahana dia mandeha ny anniversaire ny 10 minitra sekolalady ny fanatitra ny voady dia izay tsika vao miaino ny tenin'Andriamanitra ary vita ny tenin'Andriamanitra dia tonga dia nivavaka sy nitsodrano famaranana avy hatrany. Isaorantsika raikehitriny ireto mpanompon'Andriamanitra izay ray aman-dreny atao anatin'ny fiangonana FPVM dia ny pasteur synodal pasteur Iraka Ramaefason na fampiononana izay président synodal any Alalamanga avaratra izay nitarika ny fotoana teo araka ny fantatritsika hoe pasteur Maefa izy nitarika ny fotoana makasitraka pasteur.
Ny tondra ny tenin'Andriamanitra ho amintsika kosa rehefa avy eo dia ny président synodal ny pasteur Rabe Armanana Gilbert mpikambana ao anaty Brafobe ary président synodal ny amin'ny faritra aloatra Mangoro makasitraka pasteur tonga miaraka mivavaka aminay mampahery anay amin'izao andro alahady maraina izao. Misaotra anareo rahalahy satria betsaka ny andraikitra anareo nefa tonga kosa mba hiaraka eto sika hifampahery amin'ny asan'Andriamanitra rehetra. Tonga ny fotoantsika anatanterahana ny fanatitra ho tanterahantsika dia indroa toy ny mahazatra antsika izay manome ampifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Ataovy amin'ny fonao, ataovy amin'ny fitiavana, atoloro an'Andriamanitra izany ho tanteraka aminao ny tenin'ny tompo hoe nisy nahafoy fa ny tombo fananana ihany.
Dia faly miarahaba-tsika rehetra vahoakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao alahady andro tsara izao ary manonona ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Dia toy izao indray andraraha eto amin'ny fiangonantsika. Tolobidy. Ny fiangonana dia manam-pikasana ny andoko ny rindrin'ny fiangonana, noho izany dia antsoina ireo mpanompon'Andriamanitra izay manana fanomezam-pahasoavana afaka manatanteraka izany mba haka ny andinindiny rehetra amin'ny sekretera varavarana voalohany. Ampahafantarina isika promotion na fiangonana izay mikasa hanao fizarana opération eto amin'ny fiangonana Foibe ren'ny Tananandrano, fa toy izao ny fandaminana anatanterahana izany. Voalohany, zavatra efa voaomana no zaraina. Faharoa, milaza mialoha ny anaovana ny billet. Fahatelo, ny toerana fizarana ny opération dia ao amin'ny 2e étage na ny salle 318 ary hatramin'ny 12 ratoandro ihany ny fanatanterahana izany. Avy amin'ny noho ny fahasoavana sy ny fitantanana nataon'ilay mahery dia vita soamantsara ny tafika masina izay natanterahany solontenan'ny mpampianatra soratra masina sy ny dekônina pia solontenan'ny fiangonana tany amin'ny manodidina ny Brikaville. Fisaorana amin'ny tafitafy no atolotra anareo fiangonana ny trotro am-bavaka makasitraka ho an'ireo nanohana ny dekônina pia ary tsy adino ianareo rehetra izay nandeha namita ny tafika masina tamin'ity taona 2024 ity avy amin'ny ihany. Ilazana ireo olona na tanora 20 taona no miakatra ka nahazo antso na maniry ampianatra sekoly alahady fa ny fandraisana anareo dia ny alahady 30 ny volana aogositra ao amin'ny 1er étage ao aorian'ny fitaovam-pivavahana voalohany. Koa satria efa vita ny fanatitra dia mangataka indray aman-dreny amin'olotra izany dia ho tohizana ny raharaha ao aorianan'izay. Antsika rehetra n'olotra fanatitra amin'ny fitiavana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay toko Diavana uari racitu Cina Malia Aragani utaku Mefia Celausi Pamindrafu Tungudeibe Simana Keriana Nefadelila sana nilapana sia terire fate nasitaku doni lachanaku nisibaku tiaku amiju yana Jehovah na be zany na kely mba isoisan'ny fahamarinana izany. Andriamanitra tiany olona rehetra ianao. Sotra Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina,
masina Jehova tompony maro endrika ny voninahy ny tany rehetra amen. Petraka ny fiangonana. Avy amin'ny Isa ihany ilazana mpampianatra sekoly alahady rehetra fa ny fampiofanana voalohany ho an'ity taom-pianarana vaovao 5 sy 4 ity dia ho tanterahana ny amin'ny alahady heriny fa raiky amin'ny 30 volana aogositra amin'ny premier étage aorian'ny fitaom-pivavahana voalohany. Ilazana ihany koa ny tanora 20 taona miakatra mpandray fanasan'ny tompo ka maniry hampianatra sekoly alahady mba ho tonga amin'ny fotoana io amin'ny premier étage aorian'ny fitaom-pivavahana voalohany. Maharitra intelo misesy ny fampiofanana ka obligatoire ny fanatrehana izany. Avy amin'ny collège privé Fiotazantsoa ilazana ny mpiara-mivavaka rehetra fa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana vaovao 5 sy 4 ny fisokafan'ny birao dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora isan'andro, ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma fa ny alarobia kosa dia ny tapany maraina ihany. Avy amin'ny promotion Panadio ilazana isika promotion Panadio fa mivory ny asabotsy fa 30 ny volana aogositra ho avy izao aorian'ny fianaram-pianatra sy ny mpiomana fandinika ny tafika masina lehibe isika izay atao any Brickaville. Ny toerana tanterahana ny fivoriana dia ao amin'ny 2e étage. Avy amin'ny FPVM Fiderana famonjena Vinanonony ilazana isika fa ny fiangonana FPVM Fiderana Vinanonony dia hivarotra billet déjeuner concert amin'ny vidiny 60,000 ariary izay ho tanterahana amin'ny 4e étage amin'ny faha-efatra ny volana oktobra ho avy izao ka manantena antsika rehetra mpiara-mivavaka mba handray amin'izany fa ny vola azo amin'izany dia hananganana ny fiangonana FPVM Fiderana famonjena Vinanonony. Marihana fa io billet io dia amidy eo amin'ny mpivarotra baiboly. Dia makasitraka ny amin'ny fandraisana anjara. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantranomasina. Ramatoa Ramakavelo Denise, Andriamatoa Rakotomalala Gaston Joseph, Ramatoa Rajaonera Ando Mioraniaina Andaniny, Andriamapandry Radoasina, Ra Samson Fanjangela Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zavy ny zanany Rakotomalala Niaina Amy sy Andriamapandry Lorraine fanantenana Cécile izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 30 aogositra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Rakotomandimy Jean-Pierre, Ramatoa Ravosolo Milaine Mianadavy Andaniny, Razafy Mananjara Rota Rakotomalala Irlanto, Veron Antamalala Sakankilany dia faly manasanareo hanotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotonirina Manantena Sata sy Rakotomalala Androsoertoky izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy faha-9 volana septambra amin'ny 7 ora maraina. Raha antanandrasana Veromalala Andaniny, Razanatsoa Rakotomandimby Edouard, Razanarsoa Odette Ankilany dia faly manasanareo hanotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zaviny sy ny zanany Randrianantenaina Frankine sy Dimbiniaina Liantsoa izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy faha-13 ny volana septambra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Ranevarjona Eli Didier, Ramatoa Raketasoa Antavololona, Rajaonarivelo Andriamasino Rado, Ranomenjanahary Vazoala Ankilany dia faly manasanareo hanotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andrianarjaona Fanomezantsoa Nasandratra Elize sy Rajaonarivelo Nomenjanahary Santatry ny Aina Natanaela izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy faha-13 ny volana septambra amin'ny 12 ora. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny hanamasinana ny ray na sasatsasany ny amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy hampandre mialony ray aman-dreny mpitandrina. Filazana Manzo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no hampandrenesana antsika ny fodimandry nyreto olona manaraka ireto. Ramatoa Rasoazananivo Justine dia notomandry teo amin'ny faha-1 amby 70 taonany hoy ny zanany ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 200,000 francs. Raha fanomezantsoa tahiry ny aina dia Mimi dia natsony ray ody any aminy rehefa mivahiny 7 taona 70 taona azafady notomandry tamin'ny 7 aogositra 2023 hoy ny ray aman-dreny Randrianarivelo Richard sy Rasoanirina izay mpiandry sy fefy eto amin'ny fiangonantsika fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao atokantranony
ny alakamisy 1 volana aogostra tamin'ny 1 ora ary efa voalevina tany amin'ny fahasandrasany tany ambovina atsimy ihany. Rakotondra-manana Felsolo Joselin mpiandry promotion aina ny fetra dekona ihany koa dia notimandry tamin'ny 7 ny volana aogostra rehefa ny vahiny 7 taona teto tany ho ny vadiny Ramirantso Lydia. Ny fianakaviana manontolo nofiny dia efa voalevina. Rasamy Alfred na i dada Samy dia notimandry rehefa ny vahiny 7 taona teto tany ho ny vadiny Razaviary Soberta izay loholona. Ny zanany ny fianakaviana manontolo nofiny ihany koa dia efa voalevina. Randriambelson Emile izay promotion mpiandry malalan'i Jesosy ary mpiasa postra misotro ronono ihany koa dia notimandry rehefa ny vahiny 19 taona teto tany ho ny vadiny Randrianarivony Soloniana Rachel na i mamany volana. Ondre ny zanany solotenany Randriambelson Ainga Tsires izay mpamakilainy Madagasikara eto amin'ny fiangonantsika. Ny nofiny dia alo amin'ny fonenany ao Alarobia Batomanga anio alahady 20 ny volana aogostra amin'ny 12 ora atoandro ary anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FPVM Sinay Fitiavana Alarobia Batomanga mialohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasandrasany ao Ambato. Andriamanitra tompony fampiononana ane ampionona ireo fianakaviana Tramanjo. Fisaorana ny zanaka amanjafiny sy ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana feno ny mpitandrina sy ny tony ny fifoazana ary ny fiangonana iray manontolo tamin'ny fitododona sy ny fampahirezana anay no namoizana ireny malalanay Rasoa Zananivo Justine. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly fitianareo. Fararakitra ny fianakaviany Rafanomezantsoa Tahiriny Aina dia manolotra fararakitra ho fampandrosoana ny fiangonana vola 10,000 ariary. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionana io fianakaviana Tramanjo. Itya misy voady voaray tao amin'ny pasteur Marcelin tamin'iny herinandro iny. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahinao ny fiainanay manontolo. Fisaoranay anao dia manolotra vola 4 millions d'ariary izay menakavy kely ho an'ny sary sy feo mankasitraka Jesosy. Dia toy izay indrindra raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Hotohizana ny amin'ny famakiana ny voady izany. Solomboninkazo voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mankasitraka Jesosy malalo fa feno 7 taona omaly rakotony aina Charles ankinina aminao indray no avindrehetra vola 2,000 ariary. Tsy misy soratra 20,000 ariary. Tsy misy soratra 12,000 ariary. Misaotra Jesosy fa mbola afaka manao izao ampahafolo-karena izao dia mba mangataka vavaka mba hivaly amin'izay ny asa fandehanana ny vela. Misaotra ity Jesosy misy ampahafolo-karena 20,000 ariary ho anao. Misaotra Jesosy ny fitantananao mangataka vavaka fa miandry valina baka androany mahay zavatra rehetra ianao Andriamanitra 20,000 ariary ho an'ny Kamboty. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao isan'andro mamindrafo amiko Jesosy tahio ny asa fivelomako dia nitsenako izany mba ho maro ny entana midiko Jesosy sy trano ny aretina vola 10,000 ariary ho an'ny pasteur Mahefa. Iny Jesosy misy vola kely ny ampahafolony homenanao 17,000 ariary. Tsy misy soratra 1,000 ariary. Tsy misy soratra 30,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy malala ilay tena tianay sy mijery anay ary mamindra fo fa zavatra tena tsy takatry ny sainay olombelona tokoa ny fahaizanao ny herinao ny fahagakana izay nataonao teo amin'ny fianarako nanehonao fa lehibe sy mahery ianao ka dia misaotra Jesosy fa nafahanao fanadinana baccalauréat ilay zanaka tianao navahanao nasandratrao ka dia manolotra ny dera sy ny lasa indrindra ny voninahitra ho anao. Nanolotra izy vola 20,000 ariary izay mitsinjara toy izao 5,000 ariary ho an'ny dada, 5,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain, 5,000 ariary iraka Venus, 5,000 ariary ho an'ny fandokoana ny fiangonana. Jesosy io ity indray ny ampahafolo ny fahasoavana nomenao vola 110,000 ariary.
misaotra betsaka jesosy tamin'ny fanambinanao anay ka tsy misy vola 20,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada ny 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo ary mbola mangataka aminao zahay jesosy mba ho salama tsara daholo raha eo misaotra anao fa mbola nitahinao ny fiainanay ary mbola nomenao fahasalamana izay mianakavy kely misaotra indrindra jesosy ary mbola misaotra anao sady ny amin'izay mbola ataonao amin'ny fiainanay ity misy raky mpisaorana tolotra anao vola 5,000 ariary antokoana ny fiangonana misaotra jesosy noho ny amin'ny aniversairako vola 10,000 ariary fa ny fahasoavan'andriamanitra nato izao ka dia isaorana izy indro manolotra pahafolony 30,000 ariary ho an'ny sary sy feo voninahitra ho an'andriamanitra irery any misaotra anao jesosy ny amin'ny fitahiana izay arotsaka ao mandrakarivo eo amin'ny fiainanay indrindra ny fahasalamana izay omenao anay maimaimpona dia izao sy ny ankohona ka indro ny ampany izay omenao anay 10,500 ariary ho an'ny dada fa ianao Jehova no avy indrindra ambonin'ny tany rehetra ka mendrika hoderaina sy ankalazaina noho izao faharoapolony taona ny antsoina ao mpiandro izao dia manolotra solom-boninkazo ho anao vola 100,000 francs jesosy eo misaotra anao nametrahanao any kely ny asa nanolotra izy vola 10,000 ariary misaotra anao an jesosy fa mbola ny fitantananao dia afaka baka soma tsara avec mention bien misaotra jesosy dia mbola apetraka ampelatananao hatrany ny toy ny fianarako sy ny fiainako rehetra vola 20,000 ariary ampahafolo-karena ho an'ny manitra 10,000 ariary fa ny fahasoavan'andriamanitra nato izao manolotra vola 250,000 francs anaovana ny asanao ka ny 150,000 francs ho an'ny pasteur any ambanivohitra ary ny 100,000 francs ho an'ny fifoazana misaotra amin'ny famindram-po sy ny fahasoavana fa mbola miantra sy manoro lalana sy mananatra ianao ampahafolony 8,000 ariary misaotra jesosy tamin'ny fitahiana izay nomenao ka ity jesosy ny ampahafolony tamin'ny varitra izay natao 9,200 ariary ta io mandrakariva jesosy ny varitra izay ataoko misaotra jesosy amin'ny zavatra rehetra mbola apetrako aminao ny toy ny vola 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo falo ny vonay jesosy misaotra anao satria nitahinao ny tafika masina izay nataonay antema fiderana tsara mandroso sy tsara miverina sy mbola nahatratra ny tsingery-taona ny fanamasinana ny fanambadiana ay mivady feno 7,30 taona omaly dia tao hatrany ny fiainanay mianakavy kely jesosy 20,000 ariary ho atolotra ho an'ny dada raisy tompo fa vokatry ny fo jesosy eo taio ny firenenay vola 1,000 ariary ho an'ny fiangonana raky mpisaorana ho an'ny aniversaire 50,000 ariary misaotra anao izay jesosy fa voaloha daholo ny trosan'olona taty aminay tapaka soma tsara ny ozina natratra ny fitsingerenany taona naterahany ny zanakao misaotra zoky malala nanolotra izy vola 5,000 ariary ho an'ny mahantra misaotra no ny tombonandro izay nomenao misaotra ny valim-bavaka omenao anay ataovy manaiky ny sitraponao izay jesosy apetraka ampelatananao ny fikasana rehetra mifona tamin'ny tsy fantaterana diovy ny vonay sy trano ny aretina taio ny ankohonana vola 10,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain 5,000 ariary ho an'ny asan'andriamanitra misaotra jesosy ny amin'ny fahitam-pity nomenao tao anatin'ny ady sarotra no lalovana ireny dia misaotra koa ny amin'izay mbola ho ataonao nanolotra izy vola 100,000 ariary ka ny 50,000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra 20,000 ariary ho an'ny sary sy feo ary ny 30,000 ariary ho an'ny mahantra misaotra an jesosy tamin'ny fitantana nisy fanampiana tsy mampitondra izay tsy zaka tokoa ianao misaotra jesosy vonona izao jesosy anao ny asanao tena vonona ary tsy angatakandro intsony nanolotra izy vola 5,000 ariary misaotra anao an jesosy fanamboarinao ny fiainany zanako ka nafahanao ny concours tao amin'ny ENMG indro jesosy misy vola kely omenanao 20,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada ary ny 10,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana tsy misy soratra 20,000 ariary teranao izay jesosy ry andriamanitra be voninahitra sy be fitiavana fa mbola mitsinjo any amianakavy kely ny masonao mangataka mba ho vita soma tsara ny finition vola 50,000 ariary ampahafolo-karanoma atolotra ho an'ny sary sy feo misaotra sy mankasitraka indrindra jesosy noho ny famindramponao aminay misaotra jesosy misaotra mangataka vavaka ho an'ny asan-davanandro sy ny fahasalamana ary ho an'ny fianaran'ny ankizy vola 50,000 ariary atolotra ho an'ny dada fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenako 20,000 ariary ho an'ny feo ho an'ny sary sy feo ampahafolo-karena 50,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain
misaotra betsaka Jesosy noho ny valim-bavaka nomenao fa izay nangatana taminao dia nomenao daholo ka indro manolotra raha mpisaorana 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo. Dia toy izay ohatra mpanompon'Andriamanitra izay nanatanteraka ny voady masina teto amin'ny rihana ambany misa 7:30, rihana voalohany 2:20, rihana faharoa 2:20, rihana fahaefatra 2 ny fitambarany 3:20 voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany. Dia tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra sika riavana ka dia eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira 103 ny 9 sy ny 11. Misy maro atsaha izay mitaraina eto ny jiro mba hakao. Itsangana sika rehetra anao izany. Misy maro ao atsaha mitaraina ka eto ny jiro mba hakao. Tsy mba misy atoandro na marana fa mazina reny indrolo marobe no maniry mafy hoe mba midina makady hitondray baiboly re izy rehefa tandre any Kristy soka mandehana ny tompo mandehana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy nomba mandeana tanjaka niosy mandeana natanjaka niosa ometokireny ketraka ny anjarana vatavimotolosa ka aza diarera mandeana iana ka vita amin'ny asana fanitany nawary mulani anire nuaraisatapipe derema sietika mandeana nituku mandeana nitsangana yanieni nitsangana voninahitra an'ireo anao Andriamanitra, ilay Andriamanitra manana ny fahefana rehetra sady tompo ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Efa nilaza foana taminay fa tsy mba manadino ny zanany, mijery azo foana isan'andro ary mihevitra izay asoa azy. Misaotra anao matsiaro, misaotra anao tsy manadino ary misaotra anao koa fa mbola afaka mitondra anay eto amin'ity toerany ity ianao. Iaino anao zahay Jesosy, iaino izay holazainao aminay, harotsay aminay rehetra ny fananao masina. Ataovy tsapanay mihitsy fa fanirian'Andriamanitra ny asambatra ny zanany, ny ahavelona ny zanany, ny ahasalama tsara ny zanany, ny mba ho finaritra ny zanany. Ka dia izany indrindra no hitenenanao aminay isan'andro ka dia mitenena aminay rehetra Jesosy. Voninkaino anao zay ny anaranao no angatana izany. Amen. Petraka ianareo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, faly miarabantsika amin'izao alahady fafiry moa ty alahady ty? Alahady 7. Eritreretantsika koa, isaintsainantsika koa ny amin'izay fomba hitondran'Andriamanitra mihitsy ny fiainantsika. Saotra azy sika.
fa manao azafady manao azafady raha mba hiteny ny reto zavatra anankiroa reto aloha mialohan'ny toriteny foy zay fampiresantsika. Voalohany fanitsiana kely an'ilay voady 4 millions d'ariary teo zay ho an'ny sary sy feo lay napetraka reo tany amin'ny dada eny. Zay ny falazavana lay tany amin'ny dada. Ndreo manko mieritreritra le nandefa azy tany amin'ny dada hoe ary ny anazy any tsy nivakiana le anao eny. Fa ny faharoa nanao ezaka ny tobo masina Jerosalema Ambatondrazaka zay efa naparitaka volana maromaro. De lay plakety iny zay efa be de be mihitsy ny nandray isorana anareo zany. Efa hitanareo tany amin'ny fanokanana fa efa nitsanganao fa mbola tsy voatafo ny altara sy ny trano eva zay fitoeran'ny mpiomana. Efa vita tsara ao fa tsy mbola voatafo. Sotra tsika rehetra zava-dehibe zany. Maro be mihitsy nanome tanana tondra fisorana ho anareo fa ho tanterana amin'ny sabotsy ho avy zao kosa io fisariana io ao amin'ny 4e etazy. Mba handre daholo manko fa mbola resana any amin'ny radio ihany zany mety efa lasa any dia anatanteraka an'izany tsika. Lay tomobile Starex dia efa ho décorena eo ivelany eo miterinandro ity ahita azy ianareo fa tsy honohono le izy nalaingalainga akory fa ho hitanareo eo le izy. Dia mivavaka mba ho an'izay mily zany azo azy. Ho an'izay mily azy mba azo azy. Ka dia mbola misy ny plakety zay mbola anaovako fanentanana moa satria tsy vita irery tsy vita irery fa mila tanana ny asa. Misy eo amin'ny espace fefy eo misy eo amin'ny tohatra miakatra amin'ny voalohany eo ary misy koa amidiny zanantsika eny velany eny raha mbola afaka mandray foana dia mandraisa foana dia tongava soa amin'ny sabotsy 30 ny volana aogositra amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny 4e etazy azafady tompoko. Iaino tenin'Andriamanitra amin'izay isika. Ireto tenin'Andriamanitra telo reto ry havana no akako fampahirezana anio. Misy iarahantsika mamaky le teny dia misy za ihany mamaky azy. Ny iarahantsika rehetra mamaky dia ny Jeremia 8:30. Ny boky ny Jeremia 8:30. Zany boky ny Jeremia zany dia aorian'ny boky ny Isaia ary ialohavan'ny boky ny Ezekiela. Jeremia 8:30 dia ny 20. Io no iarahantsika rehetra mamaky. Jeremia 8:30 dia ny 20. Rehefa samy nahita isika dia ndao mba iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa hoy Jeremia, tsy hanolotra anao izy tsy akory, trarantitra ianao, hankatoavy ny tenin'i Jehova zay lazaiko aminao, mba hahita soa ianao ka ho velona ny ainao. Amen. Zay Jeremia mpaminany no nitondra teny tamin'izany fotoana izany fa androany za no mitondra azy. Zao le teny nampitondrain'i Jehovah Andriamanitra anay mirala mianaka ary mbola pitaiko zao anio zao dia hoe io andiny tapany faharoa io zay manao hoe trarantitra ianao, ankatoavy ny tenin'i Jehova aminao, mba hahita soa ianao ka ho velona ny ainao. Zay. Fa ity kosa zany mamaky azy. Filazantsara araka ny Jaona 2 dia ny 1 hatramin'ny 10. Filazantsara nosoratana araka ny Jaona 2 dia ny 1 hatramin'ny 10. Tantara efa itsika
dia izay no natonga ny teny hoe izaho ihany ny amaka azy fa ilay izy efainareo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galilea ary tao ny renin Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninana akory izaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vatavo nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny. Dia nofenony hatrany amin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka hoento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay neviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nalala, dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia voazay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara mandraka ankehitriny. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, raha mijery ianareo tenin'Andriamanitra roa ireo isika, dia indoko fa tonga dia ahazontsika ho an-tsaina no hoe ny famonjenantsika dia tsy misy ezaka be avy amintsika. Raha mijery ireo tenin'Andriamanitra ny vakiko teo ireo nareo, dia mahatsapa hoe ny famonjenantsika ry havana dia tsy misy fitakiana ezaka goavambe avy amintsika. Ny fieritreretantsika manko dia hoe satria izaho matanjaka, satria izaho mahay mitady vola, dia velona foana. Satria tsisy ninina tsy haiko atao fa vitako atao daholo ny zavatra rehetra, zany no malavorary ny fiainako. Hitanareo, zany no matoy izao aho. Ary zay ny mahatonga antsika nandray tafalatsaka ihany amin'ilay sitrapon'Andriamanitra teo. Ina ilay sitrapon'Andriamanitra moa? Asa mitserirery. Satria tena misy olona tokoa tena mieritreritra hoe ny herin'ny tanjany dia manao izy, fa tsy mahatratra ny fenitra ilainy ny herim-batany sy ny fitadiavany any ka misy devoly tonga ho amin'ny lasa maninona izy? Mitseriretra. Asa mitseriretra. Tsy ry havana, fahasoavana omen'Andriamanitra tsika mahaimaim-pona, fitahiana omen'Andriamanitra tsika mahaimaim-pona, fanambinana ataon'Andriamanitra ary omeno atsika mahaimaim-pona, ireo zavatra rehetra izay hitatsika ohatrany mampametimety ny fiainantsika io. Averiko, ekeko fa tena mikely aina isika, ekeko fa tena manao ny aitsika tsy ho zavatra isika amin'ireo karazana hetsika samihafa ataotsika mba ametrahtsika ny tenatsika sy ny fiainantsika amin'ny toerana izay eritreretintsika mba ho tratrarina. Saingy zao aoko ho fantatsika fa fahasoavana omen'Andriamanitra tsika io, fitahiana omen'Andriamanitra tsika io, ary fanambinana omen'Andriamanitra tsika. Misy olona ne tsy mahatsiaro hoe na io sakafo hohaniny io aza ka planin'Andriamanitra ho azy. Zay ny mahatonga azy lasa mitsiritritra satria tsy nampozony mihitsy hoe zao vatako reraka avy niasa zao ve dia sakafo kely ohatry ity no hohaniko. Ary mety zay koa ngamba le olona anankiray tenen'ny pasteur teo hoe fa dia efa tsy arininana haranana koa hatramin'izay ny ainana ve ka any amin'ny fanasana avy. Tanareo zavatra ohatr'izany. Ohatrany hoe
raha fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao no mihinana aranana koa, tonga eo aminao foana io na tsy mitsiriritran'io azy ianao. Saingy ny olana dia zao, tsy takatsika ary tsy eritreretitsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Ry havana, andao ataoko amina pourcentage lay etsika toriteny ho resahako eto, dia zao no anaovako azy. Raha ny malavirara ny fiainantsika dia tsy firifiry amintsika rehetra ny maniry mba ho tanteraka ny faniritsika, sa tsy zany? Zany mihitsy. Dia ataontsika hoe 100 isan-jato, le faniriana 100 isan-jato. Fa androany aty ampahafantatra atsika fa amin'io faniriana na amin'io etaeta na amin'io fieritreretana 100 isan-jato eritreretintsika io, ny 9 isan-jaton'io dia asan'Andriamanitra daholo ho ataonao anao. Firy zany mba ezaka andrasany aminao? 2 isan-jato. 2 isan-jato. Fa mbola misy olona tsy mahavita ihany io mbola misy olona tsy mahavita ihany io. Mila takatsika ry havana zay voalazan'ny Baiboly. Raha mijeritsika lay fijoroana vavolombelona manko ny antony namakiko lay filazantsara araka Jaona teo, fa ny toriteny dia lay ina moa teo, le Jeremia 7:30 teo. Raha mijery tsara tsika amin'ny Jiosy, ny divay ny azy ny tena zavatra lehibe. Raha vao ny mariazy mihitsy ny tsisy divay tamin'ny zareo, ainareo ny toyiny. Fa amintsika malagasy, raha vao ny fanasana mariazy mihitsy ny ratsiratsy ny loka na tsy misy gâteau, dia ahoana fijerinareo azy? Mba narany nanao fanasana fa tsy navoa. Zay ny tsika. Zany hoe tena zavatra lehibe teo amin'ny Jiosy mihitsy io. Ary zay ny nanaitra ny Maria reny Jesosy ka natonga azy ny azakazaka kay amin'ny Jesosy hoe miangavy ianao haiko tsara ianao, zanako ianao dia fantatro tsara, mba miangavy ianao mba asio divay ny fanasana. Inona re valitenin'i Jesosy? Io valiteniny tsy mbola tonga ny hitanao, ny tsy mbola mahalavirary ny 100 isan-jato eo amin'ny fiainantsika dia mbola tsy tonga ny fotoana. Noho izany azalay mpanahy mitsy riritra, andraso aloha zay maharitra vadina andrina. Ho ny fomba fitenitsika ary soratra masina dia milaza hoe zay maharitra hatramin'ny farany andraso ihany aloha. Inona ny mataitaitra? Nga efa fantatrao fa ody rapitsy aloha ny mataitaitra anao, fa andraso ihany aloha, kalma. Inona ny zavatra nisy? Lasa Jesosy nakany amin'ny karakara ny fanasana. Ahoana reny teny feno rano siny. Fa melohany io aloha dia zao nataony reny Jesosy tamin'ny ankizy rehetrarehetra mpikarakara ny fanasana hoe fantatro tsara io zanako aiko tsara mihitsy ny mokondohany io, fa zao zay asainy ataonareo ataovy. Nisy adevitra ve teo apakana rano sa tsisy? Nisy resaka sy monomonina sa tsisy? Nanao ampitiavana. Andao ho raisiko hoe iny le 2 isan-jato maka rano dia mampidina ny rano ao anatin'ilay fitoeran-drano. Tsotra kely tsotra. Fa inona ny zava-nisy rehefa avy eo? Inona ny zava-nisy? Tsy mbola nisy divay tsara mihoatra ny ty nataonao ty. Tanareo tsara, io le 100 isan-jato. 2 isan-jato fotsiny mba hiezaka andrasan'Andriamanitra amintsika. Tsara ihany koa aloha ny manazava fa ny hoe mivavaka ry havana, tena mba esory ao an-tsaina mihitsy ny hoe mivavaka na ny hoe manompo an'Andriamanitra dia tsy hoe mangataka zay tiana. Fa io ny hitako be dia be rehefa miainy olona na misy olona tonga ao anoloanao dia tonga ao am-piangonana izy dia antaninao ina zany mba hatongavanao tepeko dia angataka vady, angataka zany, mangataka ataoko ty tsy fa nangataka foana hatram'izay.
mangataka foana ary za misy manantena fa vo nanomboka niditra teto zao tsika le nipetraka teo mivavaka mangina iny de fa naninona nangataka ny tena fivavahana de fankatoavana zay lazain'Andriamanitra zay no atao hoe fivavahana fa tsy fangatahana fankatoavana zay lazain'Andriamanitra inona ny lazain'Andriamanitra androany de iny no angatahana aminy mba hanomezany fanany hanomezany hery hanomezany tanjaka hanomezany fahavitrina hanomezany fifantohana mba hatanteraka niny programan'Andriamanitra iny ry havana vita amin'ny fanasana gaga daholo ny olona rehetra hoe ny fomba fanao re olona rehefa fanasana no atao de ny divay tsara aloha ny alefa fa ny olona de efa voky daholo ny olona zay vo tonga ny divay tsara de zay no ampaharezana antsika hoe ny fotoanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de tsy fotoanantsika fa manana ny azo mihitsy izy ary zay na tonga azy ny teny ary teny malaza mihitsy hoe mareta ry havana tena sahiran-tsaina ny olona amin'izao vaninandro misy atsika zao misy fanontaniana be dehibe zay hitantsika ny filazantsararaka Matteo 4 inona no hoaninay toy izy hoe inona no sotroinay farany inona no tafi zany fanontaniana zany tsy mety voavaly mandrak'androany ary vo miaza manahirana ny olona mihitsy ny mieritreritra azy inona no ataonay mba halavirary ny fiainanay be dehibe ny tena fa miteny mihitsy hoe tena efa mba manao vavaka ekenele retsy zany tena efa mba manompo mihitsy any azy zany tena mba fataoko daholo zay takatra ny saiko rehetrarehetra ka tsy le takatra ny saitsika no izy fa le hevitra Andriamanitra lay tian'Andriamanitra tao inona ny tian'Andriamanitra tao amin'ny fiainako inona ny tian'Andriamanitra tao amin'ny fiainako de misy fijoroana vavolombelona kely rehetra zay ny ainako ny ray teto de ny ray tany aminay ny anankiray de zao nanao fifanarana zay sy lay kozinako fa hiditra amin'ny folo ivavaka teto tamin'izay fotoana zay tsy voaenjy koa ny maraina fa aleo amin'ny folo de tsy fantatro zay nahazo azo tao fa ny teny izy hoe andeha ihany aho izy izy hiditra amin'ny fito de ozy aho hoe tena tsara tsodrano nefa mbola misy an'izao nge mbola misy an'izao za hoe efa Jesosy mamangy anao zany mandehana aza iza mihitsy no olana fa hitako ny tanina nandrano tonga ny foana rehefa teo any ena zavatra nisy nandritra ny 3 volana izy ny tady trano ahofaina tsy nahita mihitsy de aveo verina ihany izy niakatra tao amina pastera sao de tsy mety zao ataoko zao de ozy aho tamin'ny tena mety tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa tsika mandeha amin'ny finoana mino venao fa ny tompo io mamangy anao eny tombandana ny rava amin'ny fotoana tonga tany an-trano ny ony zay ny atoandro sakafo atoandro ina zavatra ny teneny saotra n'Andriamanitra lehibe aho fa nahita trano saotra ny tompo aho fa nahita trano tapisa le fankatoavana tsy misy adevitra fankatoavana tsy misy salasalana io no andrasan'Andriamanitra antsika ny anankiray faharoa de zao any moa tamin'ity taona ity tsy de nety ny vokabary de ozy lay madama hoe mety ve pastera fa mba alefako hiaraka aminao ny zanako fa andeha manky fiangonana fa lalana lavitra be de mila namana alefako hiaraka aminao fa mba andeha hividy vary any zahay de ozy aho hoe tsy maninona misaotra anao mandefa namana faly rehefa tonga ny maraina za efa vonona ny andeha ny antso le madama tena tsy andeha nyray le zanako fa naninona ho rehefa neritreritra sy nandinkony izy tsy andefa lavitra loatra za hoe tsy maninona zany petra fa le mamany sy le dadany nanery azy tsy mety zao ataonao zao manala baraka anay zareo paster efa vonona to za tsy olany zany itsika io samy mandeha samy mitady io neka samy manana ny lalana tian'Andriamanitra hitondrana azy na de tiana aza ny araka sa tsy zany satry tsy saraka mihitsy fa hiaraka eny foana fa tsy mahasoa koa io fiarahana lava io tadidio zay
tsy mahasoa koa io manimba zavatra. Inona ny zavatra anisy? Ameo ahy izy ho resako. Mandeha ihany ny fantatra ameo ahy izy fa iresaka aminy ahy. Tena meny azy zao tsisy olana. Za mandeha foana na za rery ary aza matahotra, tsy mani tsara tsodrano ny hijanona. Inona ny zavatra nisy? Io zazalahy io efa indimy napakabady tsisy raikitra na iray. Indimy mafy be zany ary tao anaty za fotoana zany dia mampaherezina foana hoe miandrasy maharety aza maimaika. Aleo zay maika mandeha fa ianao tsy tara zany ianao ao amin'ny tompo tsy taitra tsy maika kanefa. Be deaibe ny mandeha tsy lera, simba ny fiainanareo fa aveo. Inona ny zavatra nisy ozy ianareo? Tonga ny tsy nilaza ny fianakavian'zareo fa tonga marobe dia mangy azy. Nisy fotoana io zazalahy io tany Antsirabe tamin'ny fotoana dia mba nananeritreritra tamin'le taontaony hoe mba tiako iny zazavavy iny efa 10 taona lasa zany resako zany izay tantara kely zay 10 taona ny nahitany hoe mba tiako iny zazavavy kely mivezivezy ato aminareo ato dia ozy le taontaony hoe zany ony zany elako mpandrasa lesy Inona zavatra nisy? Tamin'io fotoana ny janonana io 2 andro ihany nandalovan'ireo fianakavianareo ary nentiny ambongadiny teo mihitsy le zazavavy. Mahavarina neny meritreritra n'izany ankatoavy zay ve ny ao anatin'ny fonao eny tompoko tsy maninona tano mafy zay ninonao zay raikitra ny fanambadiana. Tsy misy fanambadiana mba mafinaritra ohatra ny andro zareo diosa zany iny izy io zany izy io fankatoavana zay lazain'Andriamanitra. Mety manan-javatra ho resana betsaka aminareo fa tsy le anany tiako ankatoavina. Raha mbola ny anano ankatoavinareo dia very ianareo fa zao inona lay tian'Andriamanitra ho resana? Le tian'Andriamanitra ho resana dia zao misy zavatra tsy takatry ny eritreritsika ary tsy mbola ny eritreretintsika, tsy mbola ny saintsika fa tonga tampoko ao amintsika ary mamangy atsika tampoko amin'ny fotoana tsy ny eritreretinao. Dia zao ihany ny afatra. Raha vao manerinery ny sainao ankatoavy tanterao zay ihany ny tompony any tompo aza miady hevitra. Aza maninona? Aza miady hevitra. Be dia be nge ny olona lasa miverin-dalana reo olona verin-dalana ny olona dia apetraka ao fantaina inona mampiverin-dalana ka tsy hitanay mihitsy zay marina ka any amin'iza moa nareo no mitady marina? Amin'iza nga nareo makany am-piangonana io amin'iza moa nareo mitady ny marina? Amin'ny mpitory-teny. Ny mpitory-teny tsy malala mpitory-teny ianareo. Ny mpitory-teny aneka zay andeha tenin'ny tenin'Andriamanitra ho andohantsika ny ataony eto zay ny anjara mpitory-teny. Fa inona ny lazain'Andriamanitra aminao? Inona ny tian'Andriamanitra ampitaina aminao? Ny tian'Andriamanitra ampitaina amintsika anio dia zao ihany aza manao zavatra tsy nanoran'Andriamanitra atsika ho atao. Zay satria zay le filazantsara araka-n'izao teo ozy izy hoe ataovy zay asainy ataonareo. Ataovy zay asainy ataonareo. Tsy zay takatra ny saitsika ny atao mivavaka. Tsy zay ny eritreretintsika ny hoe valim-bavaka. Fa Andriamanitra manana ny anazy manokana mihitsy ary mety misy fotoana zay eritreretintsika hoe zavatra tsy misy dikany ohatr' zany ve inona koa tsy eken'ny saitsika mihitsy izy satria ny saitsika lavitra be fa ny an'Andriamanitra eto akaiky kely totsika tsy ho le izy fa le ary. Ry havana inoko fa anisan'le olona voakasika tao anatin'le hoe mametra-panontaniana koa ianao. Mety tsy ny amin'izay mety ho hanina angamba, na ny amin'izay mety ho tafiana angamba, na ny amin'izay ho sotroina, fa mety ohatra ny aminy hoe ahoana marina ary ny amin'ity tokantranoko ity, ahoana ihany marina ty vadiko ity, roviana io vo iova. Io alohany ianao ataovy soa fa ny an'olona tsara tsy ameny ianao na itsirritra fa sady tsiriva ary ianao tsy ameny ianao ny an'olona tsara fa io ny anao raiso ampitiavana, ampanetretena, ampifaliana, io mitranga sy miseho amin'ny fiainantsika rehetra io.
aza miaka retitsaina amin'ny zavatra tsy tokony akana retitsaina. Firofiry ny olona miova asa. Asa tsy mety amina le mivarotra voatabia fa le varotra tongolo indray. Varotra tongolo indray fa manina raha izy roa miaraka ny atao ka tsy mety mihitsy le voatabia. Tapitra ndray volana tsy mety indray fa mivarotra varodamba indray dia tapitra midinao daholo zavatra rehetra eto Madagasikara. Tapitra. Tsy mety mahita fifaliana ianao ka tsy an'le lalana, tsy an'le olana, fa le olana le fonao tsy mahay manaiky izay lazain'Andriamanitra aminao mihitsy. Zay no mahasambatra. Zay no mahasambatra ry havana. Eto am-pamaranana. Teo velonaina soamantsara ve ianao? Te hizotra amin'ny tokony ho izy ve ny fiainanao? Azafady, diso le hoe ny fiainanao, za koa anatiny ny fiainantsika. Tsotra ankatoavy tanterao zay asain'Andriamanitra ataonao. Na mpanjaitra akanjo aho indray, za mpanjaitra manko. Dia indray mandeha tsy araky ny haiko intsony fa mba nilaiko hoe mila nyty akanjo ity dia nampanjaitra olona. Tonga le akanjo tsy nifanaraka tamin'izay tao an-tsaiko. Lozy ty. Impolo mapakatra, impolo mipasoka satria so mba le pasoko ataonao eo mba mampilamlamina ny sainao hoe normal fa tsy niety mihitsy natsofoka ka tsy niety natsofoka. Dia nivavaka Andriamanitra ity aloha ny tonga eto fa zao ny zavatra nagaga ny saiko nivoaka nanao an'ilay izy tena tsy nipetraka tamin'izay tokony izy fa zay nahita nananao an'le akatsaiko koa nananiason'olona. Fa zay nahita na taizy ty mizairina andray mba anjay roatra ty mba anjay roatra ty dia gaga be andray. Ka nanahirana ny saiko mihitsy nene le mason'olona hijery anahy hoe tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy le nanaovako. Kay rehefa nanaovako le izy ny olona rehetra nanao hoe mba hanaovy zay toy izao hoe amin'ny herinandro. Misy zavatra zay tena tseritseretinao mihitsy hoe mety tsy mety amiko zao tsy mety amiko zao. Za milaza aminao io no mety aminao matoa tonga eo amin'ny fiainanao. Io no mety aminao. Fa zao raisom-pitiavana. Any amin'ny fotoan-tsarobidy any misy resaka mpivady. Tsy nety niova mihitsy hono ny vadany. Mpivavaka tato amintsika zany tsy nety niova mihitsy dia tapa-kevitra izy hoe zaho izy andeha ho any amin'ny fiangonana hafa. Teo sa tsara tsodrano fa mialohan'ny andianana aloha zany hono resany mialohan'ny andianana aloha mba handramo kely ty zesta keliko ty mba handramo raha mety aminao. Mamy foana moa zany le vadana mamy foana. Mazana koa ne zany aza mba manambady mamy lava fa mazana resanaka moro zany. Inona zavatra nisy zao atao tsy haiko tsony fa torohevitra faran'izay faratampony ho aty fa andramony ihany aloha izy le fa fanaontsika ne zany ainareo zany mbola tsy miteny avy dia fainareo le zavatra ho teneniko fa averiko foana fa nandray manko no mahay ihany ny manadino. Voatonga izy ka izy ne ny fanaony mahavariana mihitsy fa avy amin'izay aleny ihany izy tonga ambaravarana fa voatonga ambaravarana dia izy no mitrosina. Toy izany sambatra be anao manana vady mitrosina. Ny an'olona ne zao mivoaka maraina ho aka amin'ny alina voatonga isan'andro fa ny anao zany isan'andro dia hitanao foana ny vadina antray dia tonga dia iny le izy mitrosina iny miarako mitrosina aminazy eo koa aza mifo mihitsy ho dia miara mitrosina aminazy eo dia orokoroy aza mitsangana mihitsy. Maro reza zavatra resako anareo zany ka izy ty mba misy tetikady any atao amin'izy ty fa nandray koa manko ne ny fiainantsika io iverintsika efa vita ny vava miresaka io daholo ny raha daholo dia ny etsehan'ny fanahy masina tokoa nga maraha matobe dia ny fampitolotolona teo dia ny fanao rolady teo ny fanao farany niala tamin'ny toromasina ny leranga ary maninitsika isanao. Dia izy no nitomany nanarivandro izy le ramatoa nalahelo ny nahitany nataony le ramatoa tena mafy loatra ny fijalianao tsy anao tsony hitanao lenao miteny io tsy isy dikany io fa mba manao varolady miaraka fa tsy fidiny aminazy manao rolady io tsika eritreretintsika ho moramora ny fanafana olona amin'izay mahazo anazy tsy vita misy zavatra tsy vita ny teny
sotra anao afa zaho izy efa vonona hiala mihitsy ande eo any amin'ny fiainako fa tsy netony io efa netiko tamin'ny mpiandra ane zany efa netiko tamin'ny olona rehetraresaka ny mpiandra ny tondranao azy fa tsy Jesosy ka andana mitolona amin'Jesosy inona Jesosy io fiainanao i zavatra inona ty manjo ahoana ny atao apio atoloro saina ny olana koa manko dia zao na dia tolorana saina aza manao ana tsy mety manatanteraka ry havana malala amin'izao lalan-tsarotra diavintsika zao menimenina daholo ny olona ary ny tena mampimenimeny olona dia tsisy ny vola avy aiza moa ny mpanamboatra vola avy eto Madagasikara avy aiza ny mpanamboatra vola nareo ambanontaniako avy aiza ny mpanamboatra vola eto Madagasikara ny mpanamboatra vola atsika fa avy aiza le izy zany hoe ny mahatonga ny volany aminao zany tsisy ezaka azonao atao na kely ary na mitomany gogogo manarivandro azy ianao iantsoantso tsisy vola tsisy olona natitra volanao zany eo tsisy marary fo eo ianao fa tetika mampaika tao ary fanaotsika zany sitomy aiza le vola avy any Amerika sa avy any Afrika sa avy aiza dia sitony ohatry ny sitina ny ranao anaty vovo tsy maintsy tonga ty aminaty na oela na oaingana ndraindray fanaotsika mitety olona mangata mba meo tena tsisy hoanina meo nga vitany ihany ny meo tsy mavaolana izany soratra manandry fi amin'ny Farao mpanjakany Egypta dia hoanao izy maminandiny amin'ny amelezana azy inona no asianao ianao le tsisy vola mihitsy le vola migadra any amin'izay gadrany any sotomy asay vo miva amin'ny anaran'i Jesosy miva dio zao nareo miteny zany hoe moramora aminao eky izy zany ka le tsy nataontsika atao ny finoana ataovy amin'ny finoana miantso atsika rehetra tsy ny fitabatabana tsy ny fimonomononana tsy ny ranomasolatsaka tsy izany tompoko no atonga ny fiainanao ho tonga eo amin'ny tanjona tian'Andriamanitra ho tratrarinao fa ny fankatoavatsika irery any zay lazain'Andriamanitra farany raha mijery anareo fa maizimaizina moa ny ato dia maizimaizina koa ny ato dia ny ato koa fa ny ery sy ny ery zao mazava raha mijery anareo hitako hoe olona tsisy mahoro zany ianareo fa no olana dia zao tsika ihany any miantso fahoriana ho an'ny tenatsika makany etsena dia olona efa tsy manam-bola anao inona ny etsena dia miantso fahoriana ho an'ny tena dia zay hita rehetra eny mampanetsetra petsahan-drano aza makarety saina amin'izany tsika ihany azonareo saretsaina ve zavatra sako aminareo zany efa tsy manam-bola mbola voatety anala kely ray manontolo filaminan-tsaina inona no azo amin'izany raha matoa anankiray farany zaho izy tiako loatra ny mivavaka ao an-taninandrano fa za raha vao tsy mahazo ao amin'ny ato amin'ity inona moa ny anaran'ity tsara fa any ambony any dia zaho izy tsy milamina mihitsy ny saiko kanefa ozy ny zavatra mahavariana anasy mahagaga ana dia tsy mba mahazo ato zany aho izy rehefa reny amin'ny fotoana hoe zao manko zao mety malalaka mbola afaka mitsofotsofoka tsy mba mahazo zany ozy izy fa manome mandehandeha eran'ny trano tsy mahita miakatra any toy za hoe sambatra be ianao nga fidiny amin'ireo olona tonga maraina mipetraka ireo ny fanomanany tsy matory manomboko amin'ny roa maraina ianao nge oa zany olona milamina be tsisy problème matoa ianao tsy mahazo toerany eto dia amin'ny dimy zany ianao na amin'ny enina vo mifo kina problème anao am'izany fa ireo olona tonga mahazo toerana mipetraka ireo amin'ny firmareny reo fa manomana ny tena sy ny fanahy no ho avy eto dia torany me izy hitanao manompoka androany aza miresaka tsony ny any amin'ny deuxième première zay hitondran'ny tompo anao ekeo any amin'ny lalatsara dia mipetra amin'ny lalatsara tsy mahazo toerana dia mitsangana mandrarivandro tsara fa tsy mahay manaiky zay sitrapon'Andriamanitra ny olona any ka fara fahoriana ary ny zava-doza dia zao tsy ianao tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ihany no fadiranovana fa ny ankonanao ray manontolo dia fadiranovana ohatranao koa za manko nanam-bola be taloha
dia rehefa tateaoriana re olona fa lasa pastera io dia ohatra mipatsapatsambola sisa tena zany mihitsy le izy dia mafy be mihitsy zany manao calcul satria hoe zao mandeha ny antsena tsy manana problème zany dia manao calcul lasa hoe nampianatra anao le izy manao budget ny fiainanao fa taloha tsy isy an'izany fa zay anaty poketra tonga dia any mody any an-drano anao manetsetra jerena tsisy ary dimanjato tsisa tavela amin'ny vola be nentinao fa rehefa taty aoriana tena mazana kay le tsy manam-bola dia ozy aho hoe ary ahoana ny soratra mazana soa ihany tsy manam-bola soa ihany tsy manam-bola fa raha manam-bola reo impolo mivoaka ny trano impolo mivoaka ny trano tsy haiko hoe aretina inona vaovao ray ny azo amin'izay dia tena nianatra nampianariny tompo mihitsy hoe dia taty aoriana amin'izay nisy fotoana aloha nametra-panontaniana ihany hoe ahoana marina ary ty pastera ty ianao zany rehefa lasa pastera dia tsy manam-bola zany ianao ahoana marina dia modikodiny ihany ny lohanao aloha sahiratsaina ihany ianao fa ny farany io izy hoe ay mo ohatr'izao izy io rehefa ekenao le toerana misy ay mo ohatr'izao izy io dia isanandro anao ny olona mety mieritreritra zao hoe tsy manam-bola mipoketra entiko mandehandeha fa za resy lahatra mihitsy fa raha mbola izy aho fa za milaza aminao za mangataka amina anany aho natokana ho analy aho fa haiko ihany manome rehefa misy tokony omeko aho fa za mba mifangatangataka koa fikoa mandreraka koa ane lasa tsy ahitanao valim-bavaka ny mangataka lava misy zany mahereza amin'izao lalana hitondran'ny tompo antsika zao ny hitondrana anao mety hoe tena anatina fahoriana ve anao dia metra-panontaniana hoe ahoana roviana mbo hisy masoandro miposaka ho avy eo foana io fa io avy any antsinanana miposaka ary ny fileteny io aizy any andrefana dia aza kivy mihitsy ianao hoe roviana io vo hiposaka foana io fa ianao tsy mijery zay ry avana ankatoavy zay asain'ny tompo ankatoavinao mba ho velona ny ainao zay nareo rehetrarehetra zay matsiary maimaina noho ny tsy fisim-bola maimaina noho ny zavatsarotra lalovana mampahery anao aho misy fahoriana ty fa ny tompo dia nilaza zay matoky an' Jehova ho tahina ahoana zay matoky an' Jehova elatra no hoe karany tahaka ny any voromahery iazakazaka izy fa tsy iazakazaka izy fa tsy andeha izy fa tsy horeraka satria elatra ny an'olona zany mandeha tongodro fa ny anao isaky ny mivoaka ny trano dia ozy ny olona ary lasa anjely apetraka ny fiainantsika amin'ny tompontsika zao no lazay ny tononkiratsika ry havana hoe mpanjaka lehibe ne io itokinao io hoe tsy zavatra kely namboamboarina ohatran'ny kanety io na ohatran'ny helikoptera fa mpanjaka lehibe ny itoki ny sandriny mahery no hitondrany anao aiza hoeza moa misy azany tononkira zany za so aloha vetivety azafady 700 angamba aso loha jerena fa so izy zay ary io mitahotra ao ry olonosa fo zay lazay ny tomponao ka ankatoavinao tsy isy fisentonao io reny efa ela be ino reny efa ela ok'izay aza misentotsony ianao fa fankatoavana amin'izay soloy an'io valiny tokoa mpanjaka lehibe ny hitokinao ny tanany mahery no amonjenanao tsisy mahala zay tiany atao andositra amintahotra ny nareo hoe manaiky an'izany ve nareo io koa manko mila ekena tsy tenenina foana fa mila ekena manaiky ve ianao fa mivoaka eto anao dia andositra mitahotra amin'ny fahavalonao manaiky io fahavalo mampahory anao io andositra mitahotra io fa ireo mafy ty hiry ty zao sangantsika ary io mitahotra ao enimpolo amby efajato ny andiny ny roa voalohany ihany zay lazay ny tomponao unao tsisy tsiro
arainanao. Mpanjaka lehibe, mpanjaka lehibe no itokiana tanany mahery na ny mahery reno montsena sy misy mahala zay tiany atao aminao. Andositra mitahotra ny fahavalonao, andositra mitahotra ny fahavalo. Vavaka isika, misaotra Jesosy, misaotra mbola mampahery, reradreraka valabalaky ny ady, zavan-tsarotra sy ny zava-manahirana, na ny anatin'ny tokantrano, na ny anatin'ny fiarahamonina, ny fanaty anatin'ny fiangonana azy. Jesosy, misy fotoana mihitsy hitenenana hoe mba ho any amin'iza moa zay Jesosy, iza tsony andrasanay hamonjy anay. So ihany fa afaka niainao anao androany, so ihany fa afaka salama tsara, na dia efa nivadibadika aza vao tonga taty am-piangonana, so ihany fa tonga taty androany, afaka niona tamin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, tamin'ilay tompony tompo, tamin'ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Tsy misy tahaka anao, hanao daholo ny fahefana rehetra, na ny an-danitra ambony na ety amin'ny tany ambany, vao miteny fotsiny ianao, tsisy zava-mahagaga tsy vita ny teny zay lazainao. Misaotra anao mampahery anay, misaotra anao mampiorina ny finoanay. Misaotra Jesosy, reo ny vahoakanao, fantatrao dia fantatrao ny aminay rehetra. Mahatsiaro zay anareo karazana boka ao amin'ny soratra masina. Nisy anay dia tena niazakazaka nanantona anao hoe nametranao tanana fotsiny dia niala ny abokany. Misy nieritreritra hoe mba ho zano koa no atao aminy, fa iraka ny nampanaovinao azy. Mandeha naingana aloha mody, ndana aloha miseho any am-pisorona, dia niazakazaka eny am-pandehanana, dia niova ho toy ny taloha tsara no hodiny. Zany rehetrarehetra zany manam-porofo fa ny fankatoavana zay lazainao, zay no mitondra makany amin'ny fampandrosoana, zay no mitondra makany amin'ny fahombiazana, zay no mitondra makany amin'ny fahatsarana, zay no mitondra makany amin'ny fitahina. Tsy ny fangatana fotsiny, tsy ny fivavana ihany, fa ny fankatoavana, mba ho tanteraka ny teny zay ny lazainao hoe aoka ho pakato ny teny anareo, fa aza mpiainy fotsiny ihany mamitaka ny tenanareo. Jesosy fantatrao, vao niditra teo mivaravarana io zay, tsy nisy tsy fantatrao ny momba anay rehetra manontolo. Ianao nge nefa nilaza hoe zany mpandinika ny vosiny fo e, tsisy tsy fantatro. Ianao nefa nilaza hoe niany zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Fantatrao daholo ary tsisy miafina aminao. Mangataka aminao zay ankehitriny, omeo anay ny fanahendry, omeo anay ny fanamazoto, fanafeny fitiavana ho amin'ny fankatoavana zay lazainao, ho amin'ny fankatoavana ny teninao, ho amin'ny fankatoavana zay aniranao, amin'izay ampanaovinao. Asa vela erikerika akory zay ny amin'izay hitanay sy renay manodidina, fa ataovy mahay anaiky zay lazainao, ary ataovy mahay manatanteraka zay aniranao anay. Saotra tonga eto ny ankizy madinika Jesosy, miazakazaka eto ny tanora, ny ray aman-dreny rehetra nalana vavy, fantatrao daholo ny amin'ireo, ary matomitondra azy ianao nefa nampanantena hoe mitondra anao aho, hambinona ny lalanao, hambino ny lalany zay nandeha rehetra Jesosy, hambino ny lalany zay rehetra niazakazaka rehetra, mba tsy hitovy amin'izay nidirana teto ny voana aveto Jesosy, fa atsiaro mihitsy hoe niona taminao, nahitanao, tena nifampitolona taminao, tahaka ny nataon'i Jakoba taminao fahaiza hoe tsy avelako andeha mihitsy ianao raha tsy tahinao aho. Fankatoavana izany, ka dia misaotra indrindra Tompo,
mivavaka manokana izay ho an'izao firenena izao ety amin'ity firenena ty moa nametrana ao anay tsy misy miafina aminao no mitranga sy miseho rehetra fa mba matsiaro ambavaka izay mivavaka ho an'ny firenenay mba mitsangana eo afovoan'ny banga ifona ho an'ny firenena hitondra azy eo anatrenao mba ataovy mankatoanao ataovy mahay mankatoanao amin'ny zavatra rehetra ity firenenay ny mpitondra rehetra hatrany amin'ny faratampony ka hatrany amin'ny ambany indrindra vavaka manokana izay ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao satria ny zavatra hita tokoa sy ny zavatra marina dia arakaraky ny anompona ianao no ahitana izava-tsarotra ary zany mihitsy ny teninao fa raha tsy mandalo ao anatin'ny memy rehetra afo anay ny volamena tsy mamirapiratra dia tahaka izany koa nitondrana ao anay rehetrarehetra ampahirezo ny fiangonana kristianina rehetra mba hitory tsy hitsatra na dia ho azany ady na dia ho azany olana na dia ho azany mety zo fambiazana androany fa tsy maintsy mahomby rampitso rehefa mankatony teninao fiangonana protestanta vaovao manerana n'izao tontolo izao mpitandrana rehetra vahoakan'Andriamanitra rehetra tompona andraikitra rehetra trotrona iambavaka avokoa mba tena hijoro ho vavolombelonao ka na amin'ny mafy na amin'ny mora na amin'ny sarotra dia hijoro hatramin'ny farany fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena misaotra indrindra reto zay rehetrarehetra Jesosy apetraka feno ampelantananao raha mba mitodika kely vetivety amin'ny ray aman-dreny lehibe dada randrena atoandro zany efa sy ny ankonany ray manontona trotrona iambavaka io no mpitarika io no mosesy napetraka ao hitarika anay omeo fahasalamana mbola omeo heritsaina foana herim-batana mba hatanterany ny azakazaka marobe zay mbola ho tanterana ary ta io mba ho lavirary ho tontosa ny fotoam-panokana zay ho tanterana ny fort dauphin amin'ity andro hoany ity misaotra tompona andraikitra rehetra eto amin'ity fiangonantsika ity na ny brofobe na ny amin'ny brontananandrano entina ambavaka daholo re tompona andraikitra samihafa ny sampana rehetra hitanao daholo any am-pelezana mbola ampitoriana filazantsara hiaranay mitrotro ambavaka zany satria ianao mihitsy nefa ny teny hoe mifampivavay ianareo mba ho sitrana ka dia mba tsarovy amin'ny anaranao misaotra tompo isaraka eto zay fa mba tianay aloha azafady Jesosy satria mety misy vavaka tsy voatonoko mety misy etaeta tsy voalazako ny amin'reto olona marobe reto mba miangavy kelana mba mitanila aminao manao azafady Jesosy mba hatonga lany ny sofinao iaino ny antsoantsonay misaotra indrindra Jesosy. Sotra Jesosy mifona aminao ara manapaka ny fifandraisanao amin'ny vahoakanao fa mino tena mino zay rehetrarehetra fa na dia tsy nanan-kolazaina sy tsy nanan-kambara aza tsy nisy niafina taminao na dia iray ta io ny herinandro vaovao zay ho diavinay ao zay rehetra nahavita efa nahatanteraka ny teninao mivavaka ho an'ireny olona tsiraray reny nanolotra ny ampafoloka reny na ny voady ny rakim-pisaory na tsy arovany fa tena tokony anao zany ho anao izy mba enoy ny feony enoy ny antsoany valio avokoa ny etaeta rehetra Jesosy miangavy anao aho ary zany mahatonga anay miompo mampanahy satria ny fanirianao dia ny hoe mba ho ray any anareo rehetra iray fo zay iray teny zay mba hitaraina sy hitanao aminao manao azafady Jesosy manao hoe Jesosy enoy ny vavakay misaotra Jesosy raina eo zay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho taky ny any an-danitra omeo anay anio ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana an'izay meloka taminay ary aza mitondra reo amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy ho anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Tanteraka aminareo anentsodrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho Jesosy hoe mandehana amin'izao herinao zao aza mivadi-potsony efa reko ny fitarainanao efa hitako ny ranomasinao latsaka ho avy azao amonjy ianao raha ino ianao
dia ho hitanao ny voninahitra izy. Sotra indrindra ho anao kosa ny tera, ho anao ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry Jesosy atanjao ty mpanolo tenanao 520 miorena mafy tsara ny andiny faefatra. Miorena mafy atanjao ty mpanolo tenanao mitana akarevo tena tao uzay mikambana mina alana yoviotepo akarevo tena tao uzay mikambana mina alana zany le tahitanaika dia mba ho tanteraka zany Jesosy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra nireo an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia. Masina Jehova tompony maro enika amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazao toerany ianareo dia mirary soantsika rehetra ry havana samotain'Andriamanitra mandritra n'izao herinandro vaovao izay omeny ho antsika izao. Misy mitsiky, misy mifaly, misy mitomany, miady ny walo, milofo fatratra mandamina ny dia, mitadiny mami mba iadanana. Fignalundrano manunza mafive si me di chi vire na